Mbola mitohy hatrany kosa ny raharam-pitsarana izay mahavoasaringotra ny Alain Marson. Mpilompanorona ny antoko Masters niakatra fitsarana indray izy androany tetsy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy mikasika indrindra ny raharaha fananantany teny Andoharany fotsy. Ny tato vaovao mikasika izay indrindra no arantsika manaraka. Notosaina androany ny Notosaina androany ny fitsarana ny raharaha famarotana tany fanana ny fianakaviana Ramarson eny Andoharany fotsy. Tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ny atrika izany ny filompanorona ny antoko Masters. Naritry ny fitsarana dia nangataka indray ny famoahana vonjimaika ny Alain Marson ny mpisolo vavazy saingy nolavy ny fitsarana indray izany. Nitaka ihany koa onitra mitetina 100 tapitrisa ariary ireo mpiray-po amin'ny Alain Marson. Androany dia tsy mbola nanapaka ny fitsarana momba ity raharaha faharoa atitandy eo amin'ny fianakaviana Alain Marson ity. Ny talata 8 aogositra ho avy izao kosa vao amoaka ny didy fitsarana ny ambaratonga voalohany. Raha tsy ivana dia efa nisy ny didina avoaka ny fitsarana momba ny raharaha voalohany hitanana ny Alain Marson dia ny fanaovana osoka tamin'ny famarotana tany teny Ambohimankakely. Sazy eritaona Tranomaizina miampy lamandy 507 tapitrisa ariary no navoaka ny fitsarana. Manohitra io didy io i Alain Marson ary anapiakatra ny raharaha indray. Ny fangatahana famerenana ny fitsarana dia napetraky ny mpiaro any Alain Marson teo anivon'ny tompona andraikitra ny alatsinainy araka amin'ny 30 Jolay lasa teo. Mandrapivoan'ny didin'ny fitsarana moa dia mbola mijanona any Tanora i Alain Marson.